Tomboky lahy sy tomboky vavy faly tafahoana aminao indray ny tenako anatin'ny fampalalam-baovao ny MBS amin'ny ity herinandro vaovao ity. Alatsinainy fa 4 ny volana Jolay ny taona 2024 manolotra ny arabatra manasanao sahady anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena avy hatrany no isantarantsika ny fampalalam-baovao amin'izao fotoana izao dia tafalasaka tanteraka anatin'ny fahantrana sy ny fahasaranana laly Madagasikara. Hita sy tsapy izany nandritra ny fitanteza-pasitra nataon'ny kandida Ravalomanana. Antony nandrisika azy iverina irosaka ho fidiana filoham-pirenena indray. Tokana ny tanjona ho azy dia ny fanarenana ny firenena. Mahavelom-bolo hoy ihany koa ny mpila ravinahitra any ivelany ny viana mpampandrosoana MAPLUS ediny. Mamintina amintsika ny mahakasika izay ary Onjala Lainara Naivomanana sy Mathieu Princy. Marary sy miaina anaty fahasahiranana ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao. Ny fahitana sy ny fahatsapana izany nandritra ireo fitsidiam-paritra nataony no nanosika ny kandida Ravalomanana hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena indray. Tokana ny tanjona ho azy dia ny fanarenana ny Madagasikara. Efa manana viana mpampandrosoana tongavana amin'izany ny tenany dia ny MAPLUS. Maro ny asa maika mila atao, anisan'izany ny fanarenana ny sehatry ny fambolena sy ny fampianarana izay tena mampikaikaika ny malagasy. Mahavelom-bolo ny viana mpampandrosoana entin'ny kandida Ravalomanana izay hita fa tena mipaka mivantana amin'ny fiainam-bahoaka. Mahavelom-bolo amin'ny zavatra rehetra izay miresahana satria efa fantatrao ny fiaraha-tsika amin'ny 2018 nanao ny fomba rehetra fa noho fitiavana ny firenena dia nadefitra satria tontsoa ny firenena ny gadara. Fa ny mahavelom-bolo dia fitenenanao hoe tsy aretritra efa fantatro izay hoe determinationanao izay. Efa fantatro izay hoe ny zavatra ho arosonao amin'ny malagasy izay. Ary izay nanapa-kevitra hoe tsy maintsy andeha, tsy maintsy hifankahita, tsy hanianana satria tombotsoa iombonana ny iray sy dia fampandrosoana Madagasikara. Tsy ny eto an-toerana ihany araka izany no mahatoky sy miandrandra ny fiverenana indray eo amin'ny fitantanana ny firenena. Anisan'ny manantena izany ihany koa ireo malagasy mpila ravinahitra any ivelany. Interview. Zaho Angoela vola haly ny filoravamana natoky azy aho. Io manombo hanapony ndraiky ny asin'ny Madagasikara zay mitoteny ny boky zay nanavivafany napazapany. Sino veio fanareu aqui casal que amareu amareu se tomar que pesava mais amareu de uma piplice nesse mapa ni final se Madagasikara ni se mapa ni a vicima calcena de mata Miantso ny rehetra ho mailo indrindra amin'ny mety ho fanodinana ny safidim-bahoaka ho ataon'izao fitondrana izao ny filohan'ny RMDM diaspora Faniriso Erneve. Mpitondra lany tamin'ny osika ny mitantana antsika ary olona tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy akory. Tsy hoe kentsika ny olona tsy malagasy akory ikarakara ny fidanana ny antsika. Tsy hoe kentsika ni olona tsy nizaka ny zoam-pirenena akory ametraka olona ikarakara sy ara ny fidanana ny antsika. Ka miantso ny
hiaraka tsy anaiky izany lazaiko zany, tsy ekena ny olona tsy malagasy hikarakara fifidianana na hametraka olona hikarakara fifidianana na hitsara fifidianana anantsika. Nisy sabotsy lasa teo no niaona tamin'ireo mpikambana tia mampila ravinahitra any ivelany ny kandida Ravalomanana. Fotoana mifampiresana sy mifanakalozana hevitra teo amin'ny rotonty ity fihaonan'ity. Nampahafantariny ihany koa ny MAPLUS izay vina ampapandrosoana entina narenana ny firenena. Ny iraka manokany SADC amin'izao fotoana izao, antony izany ny fifampidiniana amin'ny mpisehatra politika rehetra momba ny fifidianana ho avy. Etsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert no hanao fihaonana ho fakan-kevitra no ataony vondrony iraisam-pirenena ity. Charmano Menjanary, Tahiriny Aina. Nanomboka androany no nandraisany iraka manokany SADC ireo antoko politika misy eto Madagasikara. Votoatin'ny fihaonana ny fahitan'ireo mpanao politika sy ny olon-tsotra misehatra amin'izany, ny mety ho fizotry ny fifidianana ho avy sy ny fahitan'izy ireo izany. Mpisehatra politika samihafa no tazana teny an-toerana nandritra izany, ka nanamafy fa ilaina aloha ny fampiresana mialohan'ny firosoana amin'ny fifidianana ho avy io. Ho anay izany dia ny mametraka ny resaka hoe gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les institutions et les élections stables. Ny fahitanay azy tamin'ny fanadihadiana maro izay natao na filotsahana tany fotony na tamin'ny atota taratasy dia hitanay hoe tsy tomombana ny fanomanana ny raharaham-pifidianana tsy misy quota io, tsy teteza mita fa intermédiaire, izany hoe tsisy rupture constitutionnelle. Ny finiavan'ny fanjakana satria hiatrika fifidianantsika vonona tanteraka amin'izany ve le fifidianana zay ve le mpitondra fanjakana vonona amin'izay ve ny rafitra andefan'le fifidianana ampy ve ny etomanana amin'izany vonona amin'izay ve le mpifidy tokony misy ve sa tsy ho isy le fifidianana. Manana fahitanay azy zay dia nambaranay zareo hoe raha zava-misy amin'izao fotoana zao dia ohatra zao fahitanay ny fifidianana io dia mametraka ny ayana izy satria misy rafitra eto tsy mandray andraikitra manoloana ny fihetsiky ny mpitondra fa mandray andraikitra rehefa misy zavatra ataony aty amin'ny tsy mpitondra. Raha tsy miteny hoe fanoerana fa ny tsy mpitondra. Zay zavatra zay miteraka aya na dia hita aza fa efa mandika lalàna akitsirano le mpitondra dia tsy misy rafitra afaka mandray fepetra ho an'izany. Voaresaka tao anatin'izy mazava ho azy dia miayana reo mikasika ny hoe naturalisation voaresaka iteo zany. Ny aya amin'ny hoe fanitsarana ny lampandriana voaresaka iteo zany. Ny aya amin'ny fomba fiasan'ny rafitra ny seni ny fitsarana avy momba ny lampandriana voaresaka iteo zany. Dikany le zavatra fantatrareo fa mampiaya rehetra ny rafitra politika eto Madagasikara dia nambarana teo avokoa zany zay. Zahay moa tsy afaka manery an'zareo hoe tsy maintsy andray fepetra amin'ny fanandrify amin'ny etaetana sy zavatra andrasana zareo fa ny sorana ihany zany dia hoe tafitany aminy aloha le afatra ary nyraisiny tsara. Ary nanambarana taminay zareo fa hoe nahazahoany zareo sy nahafantarany zavatra betsaka le fampiresana teto androany. Dia heverinay fa mety hitondra fanovana fiovana amin'ny hoavy rapitso ny firenentsika indrindra amin'ny tontolo politika ny dinika ny fanaovatena. Raha ny angom-baovao izay natao hatrany dia nombana tamin'ny tombana sy ny sosokevitra natolotry ny SADC nandrindry ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 sy ny solombavam-bahoaka ary ny communal sy ny olona ny 2024 farany teo ihany koa ity dinika ity. Noresahana ihany koa ny fipepetra ho fiatrehana ny fifidianana ho tanteraina manaraka amin'ity taona 2024 ity. Raha tsy aivona dia efa nisy ny fandalovan'ny SADC misahana ny raharaham-pifidianana na ny conseil consultatif électoral teto amintsika ny volana novambra 2024 iny. Vaovany politika izay hatrany dia mbola Itsay Christian izay nampandalany Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024 anty no hitantana ny gouvernement tamin'izao fifidianana ho avy izao ny antoko FNL. Misy kajy politika maloto ihany koa ambadiky ny fiainany mpifidy eto Antananarivo izay nahazahoany kandida Ravalomanana vato be dia be tamin'ny fifidianana farany. Asinandria Malala, Andry Rakoto Malala. Misy ambadika politika maloto ny ambadika la fiainany mpifidy ho iraiky amby 504 na soroetsy ny mpifidy eto Antananarivo hoy ny antoko FNL. Ny ninana iana ny isan'ireo mpifidy eto Antananarivo noho izy ireo maraka tsara ny raharaham-pirenena ho hatrany ny filohany ity antoko ity. Mahita tsara fa rehefa betsaka ange ny mpifidy eto Antananarivo no tsy ho voasoratra anaty lisy mpifidianana dia ny Antananarivo zay mahalala tsara ny raharaham-pirenena dia vitsy zany no mandeha mifidy
fa rehefa miala 10 kilometatra Tananarivo zany de efa lay mpifidifidy afaka ampanantenana ny zao zany no mifidy de meny zany atao maronisy tsorona dia ny tsy fampiny ny mpifidy voasoratra anarana eto Tananarivo de ao anatin'ny alabato mihitsy ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny amin'ny fifidianana manaraka aoriny. Ankoatra ny fitavozavozany seny manao ny asany dia hita fa tena tsy maleo tena izy ireo. Ahina ihany koa ny velena ny fangalaram-bato tahaka nisy tamin'ny taona 2014 tamin'ny gouvernemanta Tsay Christian. Ny seny zany de tena tsy maleo tena mihitsy satria nanalana ny fifidianana teo ambony fitantanana ny ministera ny atantany no nananganana ny seny kanefa ny ankehitriny ny seny de manilika ny andraikitra indray andraisan'ny ministeran'ny serasera ministeran'ny foloalinday amin'ny asany seny tsy maleo teny zany seny faharoa manarakaraka an'izany maro ireo zavatra iankinany seny loha amin'ny gouvernemanta ankehitriny zay fantatritsika tsara fa ny gouvernemanta Tsay Christian no nitatana ny fifidianana tamin'ny 2018 ary mbola ny gouvernemanta Tsay Christian ihany no hitatana ny fifidianana amin'ity 2023 ty izay gouvernemanta nampandresy amin'izao fimpitondram-panjakana izao gouvernemanta nampandeha ny fifidianana tao anatin'ny lalam-pifidianana zay nahitantsika fa tsy nandeha araky ny tokony ho izy ary gouvernemanta nampandeha ny fifidianana tao anatin'ny lisy-pifidianana tsy tonomana zay nahitana doublant BDP de mbola miverina zany le taratra zay ankehitriny gouvernemanta handeana ny fifidianana ao anatin'ny lisy-pifidianana tsy tonomana satria hitatsika fa vitsy de vitsy ny mpifidy voasoratra anarany eto Tananarivo ary tsy nahatratra akory ny isan'ny mpifidy teo aloha. Arak'izany dia tena ilaina ny fijoroana sy fitambarany antoko politika amin'izao fofopofona fangalaram-bato izao. Araky ny toromarika nomeny candidat Ravalomanana dia niroso tamin'ny fananganana ny komity manohana ny marika Ravalomanana na ny KMMR ny pikatroka aty any amin'ny faritra Menabe iny. Ny senatera teo aloha Naikeliana no voafidy hitarika ity vovonana ity. Miantso ny rehetra vonona iara-iasa ny tenany hiditra anatin'ny KMMR. Tanjona dia ny ampandresy ny candidat Ravalomanana amin'ny fifidianana ho avy io. Onjalalaina Ranaivomanana, Mathieu Prince. Tafatsangana ny komity manohana ny marika Ravalomanana na ny KMMR eo amin'ny distrika ny Morondava. Ny senatera teo aloha Naikeliana no voafidy hitarika izany. Vonona sy joro ampandresy ny candidat Ravalomanana ny KMMR Menabe. Vonona indray andraikitra anao amin'izay heriko rehetrarehetra ampandehanan'ny président marika Ravalomanana. Efa niteny moa président marika Ravalomanana fa hilatsaka candidat ka zay zany nitsangananay koa mba hanohana ny candidature ny président marika Ravalomanana. Ny tanjona zany dia andresa aty amin'ny Menabe aty. Sokatra ty KMMR aty ho an'izay olona rehetrarehetra izay mahatsapa fa ilainy hiverina amin'ny fitondrana président marika Ravalomanana mitondra ny firenena. Ny candidat Ravalomanana no nahazo vato be indrindra tany amin'ity faritra ity tamin'ny fifidianana taona 2024. Matoky ireo mpikambana ao anatin'ny KMMR fa mbola hitondra fandresena amin'ity fifidianana ity. Miantso ireo rehetra vonona ny ara-iasa ihany koa ny filohan'ny KMMR Menabe. Araka izany dia tafiditra anatin'ny fanomanana amin'ny fampandaniana candidat Ravalomanana mihitsy izay fananganana ny rafitra KMMR izay. Faritra maro no efa niroso tsikelikely tamin'izany araka ny voanarantsika teo ny faritra Menabe iny. Nampahafantary ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafa tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany kosa ny mahakasika ity rafitra ity. Famitiana ny onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Efa manomboka miroso amin'ny fananganana ny KMMR, ireo ratsa mangaika any antokotiko Madagasikara manerana nosy. Ratsy aivana dia efa nanao antso amin'ny anganana ity vovonana ity ny candidat Ravalomanana nandritry ny kabary fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny firotsahako vidiny. Ireo rehetra mitovy fijery amin'ity candidat ity no antsoina hiditra ho mpikambana. Anisany nampahafantatra izany ihany koa ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafa androany nandritry ny fandaharana miara-manonja. Misy ny fanomanana zay tsy maintsy ataontsika mialohan'ny fifidianana, ny fiatrehana ny fifidianana ary koa ny aorinan'ny fifidianana. Ka efa kasitrahana sady itsika na eto Antananarivo na ny any amin'ny faritany samy hafa any amin'izay le hoe fahavononana sy ny fametrahana an'izany birao an'ny KMMR zany manerana nosy
ary entanina trany zany a ny fametrahana zay satria antso nataon'ny filomarika ravalomanana zany a ho atsika mpikatroka rehetra aoka isokatra ny varavarana amin'izay lafi ny fandraisana ireo olona teanoana sy fanometanana amintsika tokotiky Madagasikara amin'ny fanoanana ny filo marika ravalomanana tena hita sy tsapa izay azakazaka ny fametrahana ny Brown KMMR manerana nosy izay. Ny fanarenana Madagasikara izay tena tafalatsaka tanteraka anaty fahantrana sy fasahiranana no tanjona apetraky ny kandida ravalomanana ireo asampaka mivantana amin'ny fiainam-bahoaka nataony lahara-pahamehana. Ny vaovao mahakasika ny fifidianana izay hatrany dia tsy tokony hirotsaka ho kandida intsony Andry Rajoelina amin'ny fifidianana ho avy io fa mpamadika tanindrazana hoy nambaran'ilo olona teo aloha Joseph Sy Hollande tsy azo leferina sy ny fanahiniana izakazom-pirenena vahiny indrindra hoe firenena nampitondra faisana ny razam-betany aloha izany ho hiatran'ny fanazavany arahantsika ny tati-baovaon'ny Germain Omenjanary sy Tahirinaina. Na inona antony na inona dia famadiana tanindrazana ny fangatahany Rajoelina izaka zo-pirenena frantsay hoy ny olona teo aloha Joseph Hollande samy mahafantatra tsara ny tantaran'io firenena io sy ny nataony teto Madagasikara indrindra fa nazo ireo razambe malagasy tamin'ny taona 1770 isika rehetra hoy ny fanazavany fa mitahana vahoaka ankitsirano noho izany nataony Rajoelina io ary tsy mendrika hitondra ity firenena ity intsony ny olona mpamadika sy misolelaka tahaka izany. Tena tsy fitiavan-tanindrazana fivadiana mihitsy io zay ny fahitany azy satria izany mila miaro ny tenany amin'ny zavatra tsy mety zay nataony teto amin'ny firenena tamin'ny teteza mita iny tena ngataka nationalité izy frantsay fa tena fivadiana tanindrazana mihitsy tsy fiarovana an'ity Madagasikara ty za zao dia afaka miteny tsara fa nomena taratasy vazaha fa za tsy mila fa za mila mody Madagasikara zay ny nampody za taty Madagasikara ho an'izay tsy mahafantatra fa io président io nangataka mihitsy dia zay te fivadiana tanindrazana zany mivadika Madagasikara izy. Hita amin'ny fomba fiasan'ny mahatera-taninanjanaka any Madagasikara hatramin'izay any Rajoelina ho hiatrany ity olona teo aloha ity inina ampahantraina ny malagasy mba higoan'ireo mitovy firenena amin'ny tombontsoa maro eto Madagasikara. Io tsy normal io manafatra vary io zany hoe ny vary tokony misy tany midadasika be eto misy rano be eto ny ranomasina mbola azo atao midesaliniser l'eau de mer azo anaovana rano ambolembary fa tsy azo atao mihitsy ny mampahantra n'ity firenena ity na vary tsisy amintsika ito tsy normal io tsy normal anefa foto-tsakafotsika dia vary dia manafatra vary foana iza no mahazo an'io tombotsoa amin'io fanafarana vary io sinon le akaiky ny mpitondra ihany tsy eketsika io. Fepetra tokony hipetraka manomboka izao ny tsy firotsahan'ny olona mizaka zo-pirenena hafa ankoatra ny mahamalagasy azy intsony ao amin'io lalampandrenana io ho hiatrany ny nambarany isan'izany ny mpitondra ankehitriny izay ninina madika ny mahamalagasy azy. Anatanteraka fisionambe ny antoko politika rehetra misy eto Madagasikara ny alarobia 20 Jolay ho avy izao. Tanjona mandritra izany ny karoam-baolana hanavotana ny firenena izay tafiditra anaty krizy araka ny soatavana mahamalagasy ihany koa. Aorian'ity fisionana ity dia isy araka izany ny fikionandoha iarahana amin'ny mpitandro ny filaminana malagasy hoy ny fanazavana. Germain Omenjanary sy Tahirinaina Trany. Ireo antoko politika rehetra manana taratasy mazava amin'ny fijoroany eto Madagasikara teny amin'ny ministerany atitany no iora manokana ny alarobia 20 ny volana Jolay izao etsy amin'ny espace d'air tsy adana fifampidiniana ao anatin'ny fampiresana ho an'ny samy malagasy ho fanavotana ny firenena no antony raha ny vaovao azo mila mikarobaolana manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ny samy malagasy ao anatin'ny fihavanana tanteraka nefa no mila anaovana izany hoy ny avy amin'ny RMDM fa aoriny io zahay dia iantsony société civile ny ray aman-dreny ara-drazana ny ray aman-dreny ara-panahy ny syndicat ny olona rehetra ivelan'ny politika ny mpandraharaha ao anatin'izay ho atsoinay ivelany ty
fivorian'ny mpanao politika ty vitany any mpanao politika dia andamina ny ivelan'ny politika koa zahay vita ireo rehetrarehetra reo dia ampiantso ny officier rehetra misy eto amin'ity fireneny ity zahay na miaramila na zandara na polisy mila miresaka isika tanindrazana ty alohany anapahana hevitra hizotsoanay amin'ny arabe satria zay ny tenena hoe rehefa tsy andray andraikitra ny mety tompona andraikitra nomena zany fahefana amin'ny lalàna zany ny mpitsara sy ny mpitandro filaminana tsy hijery potsiny ary tsy hitaza-potsiny zahay mialohan'izay anefa alaminay ny raha tontolo politika misy eto amin'ity firenena ity ao anatin'ny fandaminana ny tontolo politika zany zahay ny tanjona dia hoe ahoana ny ananantsika fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra zay ny tena tanjona zany fa mifampiresaka aloha azona zany natsona nampanao politika ao anatin'ny fitondrana eny natsona e ho avy sa tsy ho avy dia ho hitantsika eo ny antoko politika manana resepise ara-dalàna dia atsona nanaovana antso manokana teto ireo kandida mihevitra ny rotsaka ofidiny sy ireo efa nirotsaka kandida tamin'ny fifidianana ny taona 2024 fa ty tsy resaka RMDM le izy fa RMDM fotsiny no miantso dia nitadiavanay toerana manokana le izy mba hahatonga le izy tsy hanana loko antoko politika anankiray na vondrona anankiray fa ho an'ny rehetra satria izay ny tanjontsika mba hananantsika rehetra ao anatin'ny fifampiresahana madio ary malalaka hahazoantsika manavotra ny tandrazana marina fa mpanao politika fa tsy ongaiko manokana zareo reto dia hiangaviana antanandroa ny voalohany ireo mpanao politika zay nirotsaka tamin'ny fifidianana 2024 ny faharoa ianareo zay manana eritreritra ho kandida amin'izao fifidianana 2024 zao mbola antsona koa ianareo tsy mbola nisy hevitra ny amin'ny fanolorana kandida tokana treto no tanjon'ny fionana sy ny fivoriana izay ho atao ity ho iatrany ny fanazavana miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny maro ihany anefa izany raha toka izany tokoa no hitandrehetra fa afaka lova izao zava-misy eto amin'ny firenena izao nanatanteraka fisionana ihany koa omaly ny mpikatroka tima ao amin'ny commune Talatamaty ity fisionana ity ny fisionana voalohany nataon'izy ireo taorian'ny congrès national voaresaka nandritra izany moa ny fiatrena ny fifidianana sy ny fampandanina ny kandida izay natolotry ny antoko dia ny kandida Ravalomanana Charmano Menjanary sy Tahiriny Ainatrany efa mazava ny lalakizora ny antoko tima ankehitriny dia ny fiatrena ny fifidianana amin'ny mahakandida ny filompanorona ny antoko dia ny filoha Marc Ravalomanana tsy vita ny resaka ambony latabatra fotsiny anefa izany hoy ny komitima ao Talatamaty ka nahatonga ny fianambe natao omaly ity mazava ny tanjona dia ny falomezana toromarika ho an'ny tsiraray hatrany amin'ny fokotim hiatrika ny fampandanina ny kandida Marc Ravalomanana voatsela ihany koa ny fametrahana ny provavao ka nampafantarina ireo mpikatroka ny fisian'izany nandritra ity fotoana omaly ity dia azy ity zany tena top voalohany iny afatra Ravalomanana raiky tia ilatsaka ofidina manimaninareo atsoidolo ny olona ary tena vonina saza ny komitima Talatamaty zany isedra mafy rehetra ninina zahatra amseho efa vonina zay amin'ny zahatrehetra manao fandamina rehetra zay na fametrahana fokotim fametrahana ny antenne fametrahana ny délégué efa petrapetraka tsara daholo zany efa tonga zay ny angatsony ary na araka ny tenin'olona rehetra fa tsy maintsy premier tour dia vitatsika misotratsika rehetra ary mbola miantso malagasy rehetra zay eto zay mbola tsy resy lahatra ozy fa tsisy afa-tsy filoha Ravalomanana ny mavaolana eto Masikarato kiondalana lehibe ny fifidianana ho avy ka izany indrindra no antony fampiresahana sy ny fionana ho an'ny samy mpikatroka fanomboana ihany ny fiarahana tonga maro tahaka izao fa ny miasa miaraka ao anatin'ny fandraisana andraikitry ny tsirairay no ahatrarana ny tanjona ho iatrany ny fanazavana zany hoe ny directive miainga fa ny fohy be sy ny distim fa hetsika voalohany aloha iny karakaranay efa isorana fa mba hoe fahombiazana ihany dia rarina mihitsy ny amin'ny hetsika manaraka mbolo karakarainay manoloana ny fandaninan'ny président io dia ho fahombiazana hatrany antoko miaina sy manana sa tamin'ny fehazo manokana ny antoko timy noho izany na dia eo aza ny paikady ho fiatrena manokana io fifidianana ho avy io azy ireo dia zava-dehibe sy andraisan'izy ireo ihany koa ny toromarika avy amin'ny bureau politika fohibe
peziny politika izay atrano sy ny fiainany antoko work program mitetika asa izay hoentiny tanora ty Mahontsimondrano izy ty anampina ny tanora malagasy tsapa ho izy ireo fa betsaka ny tanora no tsy anasa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fa eo ihany koa ny tsy fampiny fampiofanana ny farany herinandro teo dia nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ity fampiofanana maimaim-pona ity Germano Menjanary tahiriny aina raika amby 20 isanjato no tany fahantrana eto Madagasikara 70 isanjato ny tanora eo anelanela ny 5 ka hatramin'ny 30 taona no tsy anasa eto amintsika 20 isanjato ny pona no tsy anasa raha ny totalin'isana voaka farany nataona mpanao fanadiadina iray iraisam-pirenena hitantaratra amin'ny fanadiadina natao tamin'ireo tanora malagasy io tarehimarika io ary saika taorin'ny krizy 2024 avokoa no nahatonga izany fahaverezana asa izany tsy ireo manana asa ihany fa olana ihany koa ny fitadiavana asa ho an'ireo tanora na vita fianarana zao zava-misy aina zao dia mbola lavitra be mihitsy ny hatateraka an'izay fampanantenana nataon'ny fitondran'izay satria hita soritra teo amin'ny resaka fanadina baccalauréat zao ny korotana ny tsy fandraisana andraikitra teo amin'zareo tena marina efa nisa zao taloha efa tamina société sy tolongo teto nisy taony 2009 dia zanona le asa tsy iandrasana fanjakana tsy andray andraikitra ny fahavoazana mahazo ny firenena hoy ireo tanora tiako Madagasikara avy ao amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano paikady nentina ny work program izay anosehana ny tanora malagasy mba anana orinasa manokana zany hoe paikady izy io anohanana an'ireo tanora mandritry ny enimolana omena fiofanana izy ireo zegny omena fanampiana compétence na expérience amin'ny sehatrasa maro toy ny agriculture ny élevage ny taozavatra sy ny fomba fianarana teny vahiny dia mitanjona amin'ilay izy zany mandritry n'ilay enimolana dia mba ahafahany ireo tanora ireo zany mahita asa na izy mahita asa na izy manangana asa manangana orinasa madinika zany anampiana koa ny tanora eo amin'ny fahaizana mitarika zany na ny leadership satria ireo tanora ireo ny fanarana zany dia ireo tanora ireo rehefa mahita asa izy na matafavoaka mahita asa izy zany na mahavoaforona asa dia manana obligation izy zany manana didy koa zany anampy tanora anankiray farafahakeliny any amin'ny fokotany na any amin'ny commune na any amin'ny district izay misy anazy manomboka izy io amin'ity taona ity 2023 ny andiany voalohany mandritry ny enim-bolana ary farana any amin'ny février 2024 any ary mbola misy indray work programme andiany faharoa manomboka amin'ny mars 2024 nanomboka ny farany herinandro teo no fandraisana anarana ho an'ireo tanora liana amin'ity fampiofanana ity ka tanora manodidina ny 50 no efa nanao fisoratana anaran'io nanamafy ny tanora tima Atsimondrano fa hatramin'ny farany volana jolay ity ny fandraisana anarana ho an'ny tanora liana amin'izany tsara ny manamarika fa maimaim-pona ity hetsika ity azantsika hatreo ary ny pejiny politika fa ny pejiny fampianarana indray no raha itsika manomboka eto taorian'ny filazana fa fivoahan'ny lazaadina tantara sy geografia tamin'ny fanadina mpanjakana baccalauréat ny alarobia ariva lasa teo dia fantatra fa ny famadika ihany koa ny lazaadina ho an'ny mpanala baka teknika androany ny savorovory ny mpampianatra mpitsara baka teknika teny Akatso manoloana ity olana ity Asinandria Malala sy Andrakoto Malala ny famadika indray ny lazatina ho an'ireo mpiadina baccalauréat teknika ny zoma lasa teo raha fitantarany mpampianatra baka androany no nitahotra amin'ny toerany sy raha matahora dia tsy afaka nalaina sary ary tsy maintsy novaina ny feon'ity mpampianatra amin'ny tantarany zava-misy ity Fandrisy ny lazadina ho an'ireo tao amin'ny matiera teknika ho an'ny toerana tao amin'ny LMS tao amin'ny LTC dia noho izay fifandrosoana zay zany dia nisy napita teto aminay mpampianatra mpitsara baka hoe mifandriso ny matiera satria misy le matiera natao ho an'ny gestion ohatra na teknolojia na agro na BTP na secrétariat dia lasa tany amina matiera hafa le spécialité hafa le izy dia noho izay olana zay zany dia nanontany ireo tompony andraikitra hoe ahoana ny hevitra ireo mpampianatra ny amin'izay dia namaly ny mpampianatra hoe alefaso fa tsarainay araka ilay spécialité an'ilay ankizy ilay satria raha ohatra hoe tokony hanao gestion izao dia lasa matiera littéraire ny teknolojia nataony na tokony hanao ny
secrétaria izy a dia lasa ny matièran'ny BTP nataony na ny an'ny agroa satria ireo dia misy fahasamihafana ny programme am-panjakana ny coefficient vokany zany dia tsy voatery hitovy ny fahaizan'ny mpianatra rehetra amin'ny teknika. Efa nisy ihany ireo mpiadina no nitaraina tamin'ny mpiambina fanadinana fa tsy azy ireo ny lazadina azony. Iaraha malala nefa fa tsy mpampianatra no niambina ny baka ho an'ny akamarony noho ny tsy fandoavan'ny fanjakana tamin'ny karaman'ireo mpampianatra tokony niambina fanadinana ka voatery nalefa ihany ny fanadinana. Nisy mpianatra tamin'ny fotoana nitranga amin'ny sujet no niteny amin'ireo mpiambina hoe ny lazadina tokony nataonay tsy ity fa an'olo-kafa ity. Fa ireo mpiambina moa zany mpampianatra ny EPP tsy mahafantatra ireo karazana ao amin'ny lycée technique. Dia niteny zany ireo mpampianatra hoe efa ny teknika io fa ataovy. Dia noho izay efa ny teknika izay dia nataon'ilay mpianatra ihany. Arak'izany dia laza tamin'ireo mpitsarabaka ny ministera sy ny tompon'andraikitra androany fa ankinina amin'ny amroampony ny mpampianatra ny noty tokony ho azon'ireo ankizy. Miankina amin'ny fandanjalanjana satria raha hoe fahatsorako manko lasa subjectif ilay izy fa anjara ilay mpampianatra mahafantatra hoe ireto mpampianatra reto kosa raha ohatra hoe any amin'ny teknôlôjia na any amin'ny agro na any amin'ny BTP nefa mahatakatra tokony ataony mahay littéraire kokoa dia efa fantatra hoe mba hatreto zany nivoan'ilay mpianatra. Andro antamray atoandro dia nody avokoa ireo mpitsarabaka tetsy Ankatso ary nahemitra rahampitso indray ny fanombohan'ny fitsarana taratasy mpanadinana. Ny pejiny fampianaran'izay hatrano dia naray fitarainana sy loharanom-baovao ny mpanao gazetinay androany. Fa nosamborina avokoa ny chef de centre tamin'ny fanadinana baccalauréat teo noho ny fivoahany lazadina amin'ny alohan'ny fotoana taranjatantara sy géographie. Tsy fantatra mazava na endrikendrika na filana antsojay no nataony ny mpitondra fanjakana sy mitandro ny filaminana manoloana izao fisamborana izao hoy ny fianakavian'ny voasambotra iray Asinandria Malala sy Andrakoto Malalatrany. Nosamborina avokoa ny chef de centre ireo mpampianatra ary mpianatra ny fanetra tamin'ny mpitandro filaminana tamina toerana tsy lavitra n'Antananarivo renivohitra raha ny fijoroana vavolombelona nataona rem-pianakaviana iray manana havana voasambotra. Ny zoma ariva teo no trantra antso farany ny fianakaviany samborina izay nolazaina fa tsy aratrariny ity. Efa ny sipleny zany reo satria atao pokemisher azonao dia efa ny sipleny reo dia misy mpianatra sambosamboriny ao, misy le chef de centre rehetrarehetra sambosamboriny ao, misy se concerné rehetrarehetra tamin'ny fahalalako azy tamin'le baccalauréat iny zany sambosamboriny ao ataony Ratjoelina pokemisher zany reo ary le ordre zany avy amin'ny Ratjoelina sy ministry ny polisy eo zany mitady olona lalovina amin'le izy ialapa dia mampalahelo be le izy satria efa nanomboka tamin'ny raha ny tokony zany nitazomana an'ireo anao amin'ny violence ohatr'izay zon'olombelona zany tsy raha intsony mihitsy kotrokotrony mihitsy aloha le chef de centre reo zay ary tsy avelan'ny jery azy tsy masotiny aminy ohatr'izany raha lalàna tokony maka avocat aloha zay alohan'ny anaovany enquête azonao tokony maka avocat zay anaovany enquête dia amin'izay fa nataony par silence atao le izy dia namanatra sakafo raha dia zara fa tena hoe traitena ohatran'ireny olona criminel be ireny ireo olona reo amin'izao fotoana izao. Efa nandrasana kendro toyna ny fianakavianay ho hiatrany ity rem-pianakaviana ity ary planina efa nomanina mialoha ny fisamborana azy ireo. Mody nalefa taxi Sibros niaraka tamin'ireo taratasy mpanadinana ny fianakaviany ary teo no samborina. Fisamborana ny ary famonoana raha ny fanazavana. Fahalalana azy nefa mikombokombo rehetra eo alefa satria le kopia sambosamboritra olo reto chef de centre rehetra dia miapitsiny iny zany ny fahalalana azy satria hatramin'izao zay tsy mahafantatra soritra mihitsiny tsy mbola niona mihitsiny tamin'io ny sabotsy maraina zany izy nisambosambotra anazy ve sa tamin'ny sahovina ary tamin'ireo chef de centre reo misy ny samborana ny vonovonoiny misy ny vonoiny misy maratra be ny lohany mivonto be ny lohany sasany ohatr'izany ny anay aloha tsy tratran'izay ny anay raha tratran'izay dia tena nifanjevy teo fa tsy tratran'izay ny anay aloha fa ny lalàna tsy azo atao mikasika tanan'olona dia reny nakazy ireny zany namono satria mety hoe tsy fantatra zany na namaly le zareo na tsy dia
dia nisamborana anazy zany ohatray misy ny sasany tamin'ireo zany a efa tonga tany an-trano hoe vita le asany dia notana tady aman-janany dia tany nalainy dia tonga dia minoteny avy any dia misy namaly ny sasany efa naninona dia nivonovonoana. Atreto ministra ny fampianarana ambony sy fikarohana siantifika mbola tsy nandrenesam-peo mihitsy momba n'ity olana goavana ny CSS momba ny fanadinana baccalauréat ity. Mbola iandry Rajoelina filoham-pirenena mihitsy aza no solo vava azy tao amin'ny fahitalavim-panjakana ny zoma lasa teo no ny antony tsy mazava. Ity raharaha fisamborana tsara drarin'ity kosa dia raha mbola itoy ary ahina andrehitra ny afo efa mitsoalajoala indray. Vaovan'ny fampianaran'izay hatrany dia mitohy hatramin'ny alarobia izao ny Université Maty nambaran'ny CSS Sampanantananarivo. Manome 27 ny fanjakana ihany koa ny fikambanam-ben'ny mpianatra eny Ankatso ny amin'ny tokony hanomezan'izy ireo ny vatsim-pianarana. Ao anatin'izany dia mitaky ny anesorana ny tompon'andraikitra tsy mahavita ny asany ka mampikatso ny fampianarana ny CSS. Ravorafy Mahinina mbola hava tsara. Amin'ny alarobia izao no eo amin'ireo mpianatra ny mpikambana eo anivon'ny CSS Antananarivo izay samy mitaky-trosa tsy voalohan'ny fanjakana. Ny mpampianatra teo anivon'ny ENS Ampefilosiny teo anivon'ny sampana agronomia ihany no nisitraka ora fanampiny. Saingo antao ampianarana 7.2 arivo, 7.2 arivo ihany. Tsy nisy novalin'ny tompon'andraikitra kosa ireo fitakiana marobe izay mahatonga ny fampianarana mikatso eny amin'ny université. Manohy ny fampiarana ny Université Maty sy ny foibe mpikarohany nasionaly Maty eto Antananarivo ny CSS Sampana Antananarivo ho fanamafisana ny fitakina ireo zo sy asan'ny mpampianatra pikaroka voafaritry ny didy amandalana ary tafiditra tao anatin'ny fehinkevitry ny filankevim-pireneny CSS farany teo. Miantso ny tompon'andraiki-panjakana ambony mba hanala tsy misy atakandro anireo zay tsy mahomby indrindraindrindra ho an'ireo mihevitra sy ny hevitra amin'ny fanapotehana ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy izay tena arovanay tokoa ary tsy andeferanay ny amin'ny fanosehosena sy ny fanapotehana azy. Ho an'ny androany namoaka fanambarana ny raisina ihany koa lehibe ny mpianatra misa 5 anivon'ny Université n'Antananarivo. Vatsim-pianarana taona 2024 2025 no takian'izy ireo. Miampy vatsim-pianarana tsy voalohany ity taom-pianarana ity. No takian'ny mpianatra ihany koa ny hanatsarana ny foto-drafitrasa sy fanatsarana ny famatsiana herinaratra ary ny fanamafisana ny fandriampahalemana ao amin'ny faritry université. Mifanindry an-dalana amin'izay ny tsisy ny fahatapahany intsony amin'ny fianaran'izy ireo. 27 no nomeny mpianatra ny fitondram-panjakana araka izany. Ny vaovao mahakasika ny sehatry ny asa kosa indray dia mitombo isan'andro ny malagasy mankany ivelany mitady asa tsaratsara no ny eto Madagasikara. Kanada no tena be mpisafidy amin'izao fotoana izao ny syndicat-ny mpiasa Fisemare no amafisiny ihany koa fa sarotra ny mitady asa eto amintsika raha tsy mahafantatra olona indrindra fa asam-panjakana. Ravorafy Mahinina sy mbola hava tsara. Ny totongana ny sehatry ny asa manerana nosy tao anatin'ny efa taona mahery kely. Lafitra ao anatin'izay ny vokatry ny lenta ny fampianarana ambany fa eo ihany koa ny faratsy ny tontolo ny asa indrindra ny asa mpanjakana. Dia rehefa tsy mahafantatra olona ianao na tsy manam-bola dia mitovy amin'ny tsy nianatra. Zay aloha zany. Dia vokatry izay zavatra izay zany lasa tsy mahatsiaro tena ho responsable le olona satria napetraka fotsiny na izy tenany ara dia mahafantatra hoe zangy teto napetraka fa tsy mifanentana amin'ny faripahaizako ny toerana misy ana. Hita zany za zavatra zany eny amin'ny sampanaraha-panjakana moa no tena hitana an'izay fa ny any amin'ny privé misy any fa vitsy. Ianao zany ninona diplôme anao na stage fotsiny arenge rehefa tsy mahafantatra olona anao tsy possible anao ahita stage raha tsy ilay sekoly ianaranao no mitady fifanarahana amin'ny orinasa zay no possible mahita an'izany stage zany. Ny kolokolo sy ny mahafantatra olona no tena nahazo vahana ka nahatonga ny malagasy sasa mitady lalana mankany ivelany amin'izao fotoana izao. Hatramin'ireo olona petraka aza tsy manana fari-pahalalana akory amin'ny asa iandraiketany no mahatoerana politika izany ho an'ny ankamaroany. Dia tsisy olo-tona nga maty Madagasikara ty fa dia gagy ianao mahita olona hoe ho any ivelany daholo zany hoe les conditions de travail to amintsika mihitsy zany mampitsoaka an'ilay olona satria ny responsable tsika eto ny tompony andraikitra eto tsy manana objectif fa napetraka fotsiny dia rehefa tonga ny revolina dia mandraika rama. Normal zany le mpiasa malagasy raha mitsoaka
hoe inona ny zavatra sao de mba misy tsaratsara kokoa noho ny eto amintsika ny anivelany de zay mahatonga any amin'ny teny raha mitohy io a de eny na tsy misy ny famoronana asa de tratra ny tanjana satria zay ngamba ny vomety hoe fanahtsahana amin'ny mpitady asa ny tsenany asa eto amintsika mampalahelo ihany koa nefa izy amin'ny lafiny ray satria malagasy tsy de tia mandeha de ohatr'izay koa zany le mpiasa malagasy tsy fidiny ho azy no mandeha mitsoka mitady asa any ivelany fa efa tsy zavatra nytenaina ntsony eto amin'ity Madagasikara antsika ty tsy mahagaga raha simba ihany koa ny tontolo ny asa eto Madagasikara toy ny fampianarana ireo manambola ihany no tafita satria tsy afaka ny anao sisy-bolana ankamaroany malagasy sahirana. Ny vaovao ny fitaterana kosa indray ary ny fivorimben'ny mpitatitra ny herinandro teo no nanapaka ny ampiakatra ny sarandalana ho 800 ariary fa tsy fanapaha-kevitry ny UCTU na ny fikambanany mpitatitra eto an-drenivohitra hoy ny mpikambana ao anatin'ny birao. Dingana lava be vao afaka mampiakatra ny sarandalana ny mpitatra raha ny fanazavany. Esekila nefa dia nilaza ny mpandefa miampy indray sy ny vesatra entin'izy ireo manoloana ny fahalafosan'ny vidim-piainana ankehitriny mbola ampiana fiakaran'ny sarandalana indray. Ravorazafy mahina sy mbola avatsara no mitatitra amintsika izay fanadihadiana izay. Nandrisy ny vaovao ny paritaka tao amin'ny tambazotra Facebook ny CTU izay nanamafy fa tsy mbola isy ny fiakaran'ny sarandalana ho 700 ariary. Ny mpikambana eo anivon'ny birao ihany no afaka miteny amin'ny anarany CTU ny filoha-hevitra. Efa tapaka nefa ny fiakaran'ny sarandalana nandritra amin'ny fivoromben'ny mpitatitra izay nivory ny herinandro teo. Misy milaza fa ny iray aogositra no hiatra ary misy ihany koa no miteny fa ny 13 aogositra. Ny faratsian-dalana no antony voalohany nahatonga ny mpitatra sasany nandray ny fanapahan-kevitra. Mifamaobe ihany anefa ny raharaha satria samy manana ny heviny ny mpitatra tsirairay. Ny lalàna dia mametraka tsara fa tsy maintsy ifampiresahana amin'ny autorité compétente ny resaka sarandalana. Hatreto aloha tsy mbola misy zay fa fampidinika moa zany androany araka ny resaka any anaty Facebook. Tsy fanapaha-kevitra ny birao CTU zany any amin'ny Facebook 700 ariary zany. Tena mbola 900 ariary ny frais. Mbola 900 ariary tsy misy fiovana. Afaka mieritreritra maminavina ny rehetrarehetra fa ny fanapahan-kevitra tsy maintsy iarahana amin'ny mpitondra fanjakana foana. Ho an'ny olom-pirenena fahavoazana miampy fahavoazana raha hiatra tokoa ilay fiakaran'ny sarandalana 700 ariary. Efa ratsy ny sosialim-bahoaka mbola nampitrotraka ihany koa ny fitaterana ny fanjakana etsy ankilany toa mijery lavitra ny fahoriam-bahoaka. Ary zato fotsiny ara ve niakatra tamin'ilay izy le 10 fa sahirana ny olona dia maika fa mbola raha amin'izao zany raha oharina ny tamin'ny frais teo aloha zany izy hoe 10 niakatra 300 nainge zany izy raha mbola ampiana 700 ampiana lasa 700 zany. Tsy dia mahampy an'ilay fa efa mividy eo anaty amin'ny tokantrano zany le izy. Ny sakafo ary maso zao manahirana ho an'ny olona zao misy sakafo hohanina zoany ary tetavin'andro androany ihany. Mbola tsy tokony hiakatra raha amin'izao le problème amin'izao zany. Isika manana crise économique kely zany. Marimaritra resany eo angamba ny mety azo atao. Ohatra amiko manokana zany. Arakarak'izay eo am-pelantanana. Arakarak'izay eo raha ampy dia mandeha moa rehefa tsisy dia tsy maintsy hoe mandeha tongotra zany. Arakaraka lalana andehanana. Andrasany raiky izany izay mety ho fanapahan-kevitra farany. Maloana ny fahantrana menjady amin'ny vahoaka ankehitriny aloha sarotra ny mbola mihinavina fiakaran'ny sarandalana indray kanefa ny karama tsy misy fiakarana miampy ireo olana ara-bola setra ny isa tokantrano isan'andro. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia ampolo no namony ainy sy naratra vokatry ny firodana ny trano lehibe iray tany Douala renivohitry Cameroun no Malial. Aina ny mbola iakarany taremarika raha ny tatitra nataony tompon'andraikitra any an-toerana. Nanamafy ny manampahefana Cameroun efa ny tsy fanarahana ny fenitra tamin'ny fananganana ny trano no anisany nahatonga izao lozana moizana ain'olona izao. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Princy. Olona raiky amby 30 namony ainy, raiky amby 20 hafa naratra vokatry ny firodana ny trano lehibe iray misy rihana 4 tany Douala renivohitry Cameroun ny aliny sabotsy sy fo alahady lasa teo. Io taremarika io izay ahina mbola hitombo raha ny tatitra nataon'ny tompon'andraikitra any an-toerana. Raha zanazavavy kely iray 3 taona ny hita tao ambany Tambisy Vato itolakandro io. Mpitandro ny filaminana maro no nahetsika mba hanolo-tanina ireo mpamonjy voina sy hanafangarana ny fisavana ireo kolotam-bato amin'ity loza ity. Nilaza ireo mpiasa mpanamboatra ity trano lehibe ity fa tsy nampoizin'izy ireo izao firodanana izao. Ny taona 2024 dia efa nitrangana loza tahaka izao tao amin'ity tanàna ity.
olona 5 no namony eny tamin'izany ny tsy fanarana fentra amin'ny fanorenana trano no nolazay ny manam-pahefana fa antololoza ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny tompony andraikitra ny toerana amin'izao fotoan'izao. Tapitrary ny fampalalam-baovao tamin'izao fotoana izao mankasitraka feno anao nanaraka izany hatramin'ny farany tahaka ny mahazatra hoarahinao ary ny fampalalam-baovao ny fandaharana ahoana marina ny fandaharana Global News ao ry izay kosa no narahantsika ny fandaharana politika dinky ao ry ny fandaharana dinky ary no narahantsika ny horonan-tsary l'informateur ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray tompoko.